Jesosy no ara-panatsika rehetra izay tonga eto amin'izao toeran'izao indray tonga eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Ara-baina koa isika rehetra ny tokantrano izay manaraka amin'ny fahitalavitra na amin'ny tambazotra Andriamanitra ny hitanao. Tonga soa eto amin'ny fanatrihany koa ianao ary ny fahasoavana ny koriana tsy mitsahatra eo amin'ny fiainanao androany. Asotiaka ho an'Andriamanitra, asotiaka ho azy eto amin'ity toerana ity. Alléluia! 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 Zany ve ny alléluia tsika? Alléluia! Ataova alléluia ny olona maketa eto. Alléluia! 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 Averena tsara ny Tompo. Tsara ny Tompo. Tsara amiko ny Tompo. Androany dia maneho fahatsarany amiko ny Tompo. Ety ampiandohana dia efa tsapako ny fahatsarany. Halleluja. Amen, 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 amen. Misaotra anao zay Tompo, manasa anao hitsangana androany. Makasitraka anao zay, manandratra anao izay amin'ity anio ity. Misaotra raha ny amin'ny fanatrihanao lehibe eto androany. Asandratray anao, ry Andriamanitray, Andriamanitra ny famonjenanay, rainay, miandraikitra anay, miadidy anay. Amidra fo amin'ity fotoana ity, amidra fo aminay tsiraray avy. Oh, misandrata Tompo, misandrata, misandrata eto ianao. Ary amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny fitahiny, tononona ny fahasoavana, tononona ny famonjena, tononona ny fananganana lehibe ao anatin'ity fotoana androany ity. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy, nizaniza marary sitrana androany. Tsy misy mitondra aretina mody eo. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsana ny olana androany. Mandray fahasoavana zay rehetra tonga eto. Halleluja. Makasitraka anao zay ny amin'izao fotoana izao. Mame voninahitra anao zay Andriamanitra famonjenanay. Ianao no sandratra eto androany. Terainay amin'ny fofeny etaeta, terainay amin'ny fofeny fitiavana, terainay amin'ny fonay rehetra ry Andriamanitra eo. Misandrata ianao, misandrata ianao, misandrata ianao. Tsara mitso ny Tompo ni tumpure saramichu ni tumpure saramichu. Alléluia. Raisy ny fahatsaran'Andriamanitra eo fiainanao. Mino zany menao? Andray fahatsaran'Andriamanitra lehibe anao ty androany ity. Mipaka ny fiainanao zany. Oka iorakoraka ianao raha mino zany. Andray fahatsaran'Andriamanitra. Andray fahatsaran'Andriamanitra. Iseho aminao fahatsaran'Andriamanitra. Irotsaka aminao fahatsaran'Andriamanitra. Avereno mafy be hoe miseho amiko ny fahatsaran'Andriamanitra. Amin'izao ankehitriny zao. Raisiko zany androany. Raisiko zany androany. Feno fahatsaran'Andriamanitra ny fiainako. Feno fahatsaran'Andriamanitra ny fiainako. Feno fahatsaran'Andriamanitra ny fiainako. Alléluia! Asiorakoraka ho an'Andriamanitra. Amen. Toizantsika fampona hira telo avy hatrany. Alléluia. Ndatsika mbola hiaraka ity tanana mafy fanomezantsika voninahitra an Jesosy. Amen. Ho aminao tokoa ny fahatsaran'i Jesosy raha tena ninonao zany teny zany amin'ity androany ity. Amen. Dia mbola manona fiarabana ho antsika rehetra Tompo koa. Manona fiadana ny Tompo aminao izay na ianao tongeto na ianao izay ao tokantranao. Amen. Hoy aminao hoe isika rehetra dia afaka nahita an'i Jesosy androany. Amen. Matoa ianao tonga eto androany dia hita an'i Jesosy sa zany ve? Ka noho izany dia andao adinona ny zavatra rehetra. Mety hoe nisy ny ratsy, nisy ny tsara, fa andao androany anatrika an'i Jesosy fotsiny tsika satria amin'ny andro anankiray tena hoe anatonanao an'i Jesosy, anadinonao an'ny mombanao rehetra, fahatolotra ao an'i Jesosy ny fiainanao dia hikarakara anao izy sa zany ve? Ka noho izany dia hideran'i Jesosy tsika amin'ity androany ity
ataovy loka vao anatin'ny fonao mihitsy ny famponan'Andriamanitra na ianao tongetina anao zay atokantranao dia raha ho amin'ny fonao ra Jesosy fa ny voninahiny sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao izy androany ndao arideran'i Jesosy sika tompoko. Salteira Lazar, no atulu Joanawe, famaga galocha, ni fitu jana. Salteira no atulu Joanawe, famamine locha, Joanawe, famaga galocha, ni fitu jana. Salteira watulu Joanawe, famamina locha, ni wanilana. Nenara no maier de mapandesa na Jesosya. Manjesi, cabelo tirai na fiderana, wanauza. Nenara no maier, manjesi, cabelo tirai na fiderana, wanauza. Manjesi, Mayeri, Manjesi, Nenara não Mayeri, mapandesa na nenara não Manjesi, velo fiderana ni fiena cabelo tirai na fiderana, wanauza. Nenara no maier Jesus, Nenara não Mayeri, Manjesi, cabelo tirai na fiderana, wanauza. Nenara no maier, Manjesi, cabelo tirai na fiderana, wanauza. Nenara no maier, Manjesi, cabelo tirai na fiderana, wanauza. Tonga eto tongotra zahay amin'ny androany ity tonga eo amin'ny fanatrehanao satria natsotsonay ny anaranao hoe mampandresy anay ianao ka noho izany Jesosy dia ody erainay ianao androany amenay ianao ny tera tsara indrindra vaty aminay satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara eo amin'ny fiainanay ianao mankasitraka raha eo amen.
reheram-pony asinao, izao rehetra izao mioganao, farainay io mandraky izay, farainay io mandraky izay. Jehovah terainay ianao, ankalazay ny anaranao, izao rehetra izao manatsanao, farainay io mandraky izay, farainay io mandraky izay. Manerinerinao, Jehovah be fitisi marina, izao rehetra izao misotranao, farainay io mandraky izay, farainay io mandraky izay. Jehovah terainay ianao, ankalazay ny anaranao, izao rehetra izao manatsanao, farainay io mandraky izay, farainay io. Jehovah terainay ianao, Jehovah terainay ianao, ankalazay ny anaranao, izao rehetra izao manatsanao, farainay io mandraky izay, farainay io mandraky izay. Halleluja, daontsika mbola ity tanana mafy ho an'i Jesosy. Tsarovy a Jesosy dia lehibe izy, mendrika ho azy ny fiderana tsara indrindra avy any aminao. Ka noho izany amin'ny tenandroany ity dia miankohaka izahay Jesosy, tonga eto tongotra ao izahay, tonga eo amin'ny fanatriana ao izahay. Ka noho izany Jesosy dia hanambara izahay fa ianao ilay Andriamanitra lehibe, tsy misy toanao mihitsy, tsy misy tahaka anao. Ka andreto ny zanakao ny vahoakanao iondrika eo anatrianao, satria Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara eo amin'ny fiainana ianao. Efa nentinao daholo ny vesatry ny otanay rehetra mba ho famonjenao anay. Ka noho izany Jesosy dia hanompanao amin'ny fonay rehetra izahay, hideranao, ankalazanao ary hanandratra avy ny anaranao. Sotra raha, sotra Jesosy. Sotranao zay Jesosy, mideranao zay manome fonaitranao, miondrika eto anatongotra ao zay amin'ny tenandroany, manambara fahalehibenao. Fijaliako no nentinao, mba hiaina fafana. Anao ny fiainako Jesosy, anao ny fiainako, mandraky izay no iraiky ny atsarana. mendrika ianao Jesosy, mendrika ianao Jesosy, medipitera ny anao, mendrika ianao Jesosy, mendrika ianao Jesosy, medipitera ny anao. sotranao zay Jesosy, hideranao foana izahay satria lasanao ny henatra rehetra ka tonga olom-baovao izahay, dia mankasitraka anao zay Jesosy, miondrika eto tongotra ao izahay mideranao. Amen, lehibenao Jesosy, lasa ny henatra Jesosy. Ny henatro magaga, le fitiavanao tsy aitoa, fa soa
Mendrika ianao Jesosy. Mendrika ianao Jesosy. Satria ianao nanavitra anay, ianao namonjy anay, ianao tomponay, ianao tomponay. Ka noho izany Jesosy dia misy andrata amin'ny avy indrindra ianao. Ary oka ny voninahitra ny seho amin'ny fiainanay, oka ny voninahitra no haninka amin'ny fiainanay rehetra manontolo. Satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara eo amin'ny fiainanay ianao. Mankasitraka anao zay Jesosy, mideranao zay, manome voninahitra anao zay satria lehibe ny fitiavanao, lehibe ny famindramponao. Mankasitraka misandrata amin'ny avy indrindra anao fa ny voninahitra anao menao. Saotra Jesosy. Pideraina ianao Jesosy, nenaranao no avy indrindra, misandrata amin'ny avy indrindra Jesosy. Misandrata amin'ny avy indrindra ianao Jesosy. Misandrata amin'ny avy indrindra ianao Jesosy. Afaka mipetraka isika tompoko. Amin'izao fotoana izao dia mbola itoy ihany ny fanompoantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy afaka nahazo hazan-drano be Petera raha tsy nanaiky roso tany amin'ny lalina. Marina fa fotoam-bavaka arivo izao efa mivavaka ianao hatry ny maraina, fa arakaraky ny creusenao nandavanao any amin'ny lalina no ahitanao hazan-drano be. Tsy efa nanao azay, zay fa mba nanao azay, fa mangadia any amin'ny lalina. Teneny hoe any amin'ny lalina. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ity fotoam-bavaka ariva ity
hivavaka isika tena hivavaka ho anao manokana mahafantatra hoe inavy ireo zavatra izay mbola manelingelany atotoanao tsy de milamina hita maso kanefa ho fantatrao fa ny fiainatsika rehefa tena an'Andriamanitra tsika rehefa tena an Jesosy tsika dia Andriamanitra miantoka atsika zany hoe fiainana tsara be zany io fiainanao io amen teneno hoe tena fiainana tsara be zao fiainako zao dia izao ny torohevitra atao atsika na inona fisafotofotony tafidrivotra eo dia izao foana aloko ny vavanao hoe tsara be zao fiainako zao amen ka tonga zany ho tanteraka tsy avy amin'ny herinao tsy avy amin'ny tanjakao fa Andriamanitra sy ny heriny no hatanteraka izany arakaraka ny anananao fotoana lava hivavahana iraisana amin'Andriamanitra anolorana tena hivavahana amin'ny fanahy koa amin'ny teny tsy fantatra hanaovana fifonana ao anatin'izany araroto mitondra ny ankohonanao rehefa avy nanolo teny ianao dia hoeto ny ankohonanao andohalika indray mantsika amin'izao fotoana izao tsika tsy voasazy fa mangady any amin'ny lalina amen iza mba tena voninao any amin'ny lalina androany tsy rehefa mba vavaka dia amin'izay fa tena hiditra lalina ao tsy misy trozona zany na balaina eny amoron-dranomasina fa tsy maintsy any amin'ny lalina be any amin'ny lalina be ny misy an'izany ka mety izy ianao androany hivavaka lalina amen tsy haiko hoe ianao ngamany 10 minitra ihany mba vitanao hatramin'izay nampahirantsika hoe 10 minitra tsy lasa 10 minitra tsy mahavonjy 10 minitra tsy mety 10 minitra fa andoantsika tena hivavaka be androany tena hivavaka tsy hitan'izaniza fa tsy Andriamanitra hitanao occasion be zany hoe fotoana fana mivavaka profiteo zany androany fa tsy lozako hitoditodika fa za tonga eto androany hitady sy hanompo an'Andriamanitra ho ararotiko ty fotoana ty tena hivavahana tsy manana 30 minitra tsika akory amin'izany ora vitsy ihany minitra vitsy ihany dia andao andohalika tsika asehontsika amin'Andriamanitra hoe ny vatako tompo ny tenako tompo manompo anao mitady anao andeha aryntsika rehetra andohalika hivavaka tompoko samy mivavaka amin'ny fony rehetra androany samy mivavaka amin'ny fony rehetra androany
Oh, alleluia. Eto mavaka koa ny ankonanao any amin'iza moa ianao ny tarainy, any amin'iza moa ianao, iza no afaka hamonjy ianao. Jesosy no mpamonjy. Dao tsika hivavaka ho an'ny ankonantsika koa eo anatrehan'Andriamanitra. Raha eo mindra fo amin'ny ankonany fiangonana, ny ankonanay tsirairay avy hoentina eto anatrehanao androany. Mifony izay ho an'ny ankonanay rehetra. Raha eo mamindrafo amin'ny ankonanay, amin'ny anaran'i Jesosy no antinay devoly. Miala amin'ireo ankonanay, miala amin'ireo ankonanay, miala ny hery-maizina, miala ny hery-maizina, miala ny hery-maizina tsy manan-kera amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny ankonanay, miala rehefa namandringana, miala fanafamaizinana, miala rehefa nafampitehana, miala rehefa namaditra, miala rehefa naratsy, miala amin'ny ankonanay, miala amin'ny ankonanay, miala amin'ny ankonanay, amin'ny anaran'i Jesosy, 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 miala amin'ny ankonanay ny hery-maizina rehetra, miala amin'ny ankonanay ny devoly, amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia. Tsara ianao Tompo. Amen, amen. Mbola toy izantsika ihany mivavaka, hivavaka ho amin'ny firenena isika. Dao tsika hivavaka ho an'ity Madagasikara ity. Hivavaka ho Madagasikara tsika. Androdana ihany koa ny fanjakan'ny devoly. Tonontsika Madagasikara, f'Andriamanitra no manjaka eto ary ny programan'ny devoly sy ny rafiny dia tsy ho tanteraka eto izany. Raha eo fony izay ho amin'ny Madagasikara. Mifony izahay ho amin'ny firenena malagasy. Mifony izahay ho amin'ny vahoaka malagasy. Mamindrafo ho amin'ny firenena malagasy Andriamanitra. Mamindrafo ho amin'ny firenena malagasy. Mamindrafo ho amin'ny vahoaka rehetra eto Madagasikara. Mamindrafo amin'ny mpanao politika, mamindrafo amin'ny fivavahana, mamindrafo amin'ny olona rehetra eto amin'ny faritra eto Madagasikara, ny faritra 320. Ry Andriamanitra eo mangataka famindramponao izay ho amin'ny firenenay, mamindrafo amin'ny firenenay, mamindrafo amin'ny firenenay, mamindrafo amin'ny firenenay Andriamanitra. Amelany eloko firenenay, mamindrafo amin'ny firenenay ianao, mamindrafo amin'ny firenenay ianao, mamindrafo amin'ny firenenay ianao, mamelany eloko firenenay ianao, mamindrafo amin'ny firenenay Andriamanitra. Ifonanay ireo ditranay, ifonanay favetavetana, ifonanay falim-potsapa. Ora saba rakadi bababo raskaridri babo, rikedi bababo rasabababo, urikaridri bababo rasabababo, urishariri bebebe rababababa, uriskaridri baba rabababa rashariri bababa. Alleluia, alleluia, alleluia. Uriri baba raskari diri baba rababa. Uriri bebe rababa raskari diri baba baba. Urike di baba raskari diri baba rababa. Urishari bebe rababa raskari diri baba. Uriri bera shari baba rakadi baba. Mamindrafo amin'ny firenenay rayo, mamindrafo amin'ny Madagasikara, vavaka ho amin'ny firenenay zahay, mamelany eloko firenenay rayo, amin'ny anaran'i Jesosy. Urisaba rakadi rishariri baba rababa. Amen, amen, amen. Urashaririba raskadriba. Manasanao azy toerana moramora, manasanao atompoko azy toerana moramora. Amin'izao fotoana izao dia roantsika ny devoly eto Madagasikara. Eo mpipetrany ianao manasanao androany, manasanao hitsangana azafady tsangana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona fatorana amin'ity firenena ity, arodanay izany, ravanay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninina heriny dia mody fa matorana tao Satana amin'ny Madagasikara dia vahana am-pelantanany devoly. Restusika ny devoly, ravanay amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanjaka Satana ravarava, ravarava, ravarava amin'ny anaran'i Jesosy. Arodanay fanjakany demony, arodanay
tsy manan-kereto zany, tsy manan-kereto zany. Vana amin'ny anaran'i Jesosy ny fatorana, arotana ny fanjakany devoly. Ravaravana amin'ny anaran'i Jesosy, potehana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanjakany Satana. Hiala amin'ity firenena malagasy ity. Resy tosika foanana ny herin'ny demony, foanana ny herin'ny demony, foanana ny herin'ny demony, foanana ny herin'ny demony, foanana ny herin'ny devoly. Amin'ny anaran'i Jesosy, rava fanjakany Satana eto. Potianay, 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 ravaravanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manjaka eto Satana. Foanana ny heriny, foanana ny heriny, foanana ny heriny, foanana ny heriny. Amin'ny anaran'i Jesosy, resianay, 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 potianay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Detsika rehetra nonony fa manjaka eto Madagasikara Andriamanitra. Madagasikara Jesosy. Misy filaminana eto Madagasikara. Misy fifoazam-panahy eto Madagasikara. Manjaka eto Madagasikara Andriamanitra. Resy ny famaisinana tsy manan-kery eto Madagasikara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tahiny zao Madagasikara zao. Ny programan'Andriamanitra tanteraka eto Madagasikara. Olona maro vonjena eto Madagasikara. Fanan'olona vonjena eto Madagasikara. Halleluja. Amen, amen. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Fa voatany firenenay. Firenena misy ny tanan'Andriamanitra. Firenena miavaka. Firenena voavonjy. Halleluja. Anjakan'ny filaminana. Misy herin'Andriamanitra. Halleluja. Ny Satana sy ny programany dia tsisy tanteraka eto ny planiny. Tsisy ambinina eto amin'ny anaran'i Jesosy izany. Halleluja. Misandrata Tompo avindrindra iana tsy misy tsy ainao rehefaina izao mibatsinana misandrata Misandrata Tompo. Misandrata Tompo. Avindrindra iana tsy misy tsy ainao rehefaina izao ibatsinana misandrata Tompo misandrata. Alléluia. Alléluia. Samy mahazo ny toerany Tompoko. Itony fanompontsika amin'ny alalan'ny fitondrana indray ny fahafolon-karenantsika sy ny fanatitra. Ny fanaterako ampahafolon-karena dia mahatonga ny valala tenenin'Andriamanitra. Amin'ny teny hafa dia hoe rehefa tsy manao ampahafolon-karena dia miara-matory amiko ny devoly, miara-mipetraka amin'ny volako ny devoly rehefa tsy manao ampahafolon-karena. Aloavo izy ny ten'Andriamanitra ny ampahafolon-karena. Fa izao tsy mampitombo ny vola am-pelantanana ny ampahafolon-karena, fa miaro kosa ny vola mba tsy ho lanilany foana. Fa raha tiana hitombo kosa nefa ny vola akoatra ny fitondrana ny ampahafolon-karena dia ny fanatitra tsy hitrapo, izany no mampitombo ny vola. Ny 7 isanjato ny volanao, ny volantsika izay nangalantsika ampahafolon-karena dia tsy afaka hitombo mihitsy io raha tsy mitondra fanatitra isika. Ary en fonction na amin'ny alalan'ny fanatitra izay natolotritsika, izany no mampitombo azy. Raha kopy kely ny antsika marana hitondrana amin'ny fanatitra. Rehefa tena nandinika ten'Andriamanitra dia izao. Raha tonga ny fotoana ny angano izany fanatitra voalohany izany tao amin'ny Baiboly dia tsisy olona nitondra fanatitra hoe akondro ray. Na hoe tondra fanatitra izy dia hoe poma ray.
fa ny fanatitra nentina tamin'izany fotoana izany a dia zava-mananaina ataoko hoe raha kely indrindra angamba dia hoe vatotra koa ngambany dia ilay fisaretsaina hoe ny 500 ariary na 500 ariary tsy mahazo vatotra koa zany ny 1000 ariary tsy mahazo vatotra koa zany ao ambanin'ny fitra le fanatitra tokony atao zany no ataon'ny olona noho izany dia ampaherantsika manokana hoe zany ka izany mahatonga ny fiainantsika hoe tsy afaka tena hoe misy fitobahana be na hoe vola be dia be satria tsy ataontsika ilay fanatitra ndraindray dia nijanona teo amin'ny ampafolo-karena no mampalahelo raha dia mbola betsaka ny olona nijamba ka mbola tsy mandoa ny fafolo-karenany fa mbola mihinana izany matola izy aloha dia tsy atsika raha mividy sakafo tsika dia aloavo mividy sakafo tsy atsika izay fa an'ilay mpivarotra an'Andriamanitra koa zany ny ampafolony mizay mila aloha atsika ka mahatonga anazy manokana tsy hitsika no miteny an'ilay devoly fa naroantsika raha ny devoly miala amin'ny volako ny devoly nefa tsy alohantsika fafolo-karena dia tsisy fetraikany amin'ny vola io zany fa ny fanaovana ampafolo-karena dia mahatonga an'Andriamanitra mitiny mafy tsy hoe miteny fotsiny fa mitiny mafy ny valalam-pahalalana etsy andaniny ny fitondrantsika ny offrande na ny fanatitra dia tena mitondra ny fiainantsika iny vola iny no entinao any amin'Andriamanitra hikarakarany ianao raha 100 ariary na 100 ariary tsy havita ny fiainantsika izany ny fanatitra dia izao hoe fanehoana ihany koa finoana fanehoana ihany koa ny fanehoantsika fahalehibeazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika noho izany ataovy sérieux ataovy tena zava-dehibe amintsika zany fitondrana fanatitra izany andramo ane zany ataovy ane zany hoe hatramin'izay dia hoe nataoko vola madio be ihany fa arivo fa manomboka izao ka mba hanao fanatitra tena izy amin'izay vitsy ny olona manao fanatitra hoe 50 000 ariary 40 000 ariary 30 000 ariary 20 000 ariary zany ara efa rarina vitsy manao an'izany kanefa dia izany mihitsy no mampisongadina ny fiainana mahatonga ny multiplication na fitombona eo amin'ny fiainantsika noho izany andaontsika tena hanao fanatitra tena izy amin'izay hahatonga ny fiainantsika iova ataovy ane zany dia ho hitanao fa tena ho hitanao fa izy fitombona be ny ara-bolanao alleluia amen hoentina ety anoloana ny fafolo-karenantsika aorianan'izay dia tatazana fanatitra anatin'izany dia hitondra antsika amin'ny hira fiderana ihany ny mpitera izany mandrositsika rehetra tompoko Nacenau Jesús, mezcla uderai, tu me la faccia. Nacenau Jesús, mezcla uderai, tu me la faccia. Nacenau Jesús, Nacenau Jesús, mezcla uderai, tu me la faccia. Nacenau Jesús, mezcla uderai, tu me la faccia. La 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 la
Magage não se som. Magage não se som. Mesca o terá, tu mana facha. Magage não se som. Mesca o terá, tu mana facha. Magage não se som. Magage não se som. Mesca o terá, tu mana facha. Magage não se som. Mesca o terá, tu mana facha. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
atsika zay mbola tsy namerina ny raky dehibe a dia mbola afaka mamerina izany amin'ity anio ity a ampahirezina hitondra izany izy zao no mbola tsy nitondra raky dehibe mbola misy raky dehibe azafady any aminy a mbola tokony ho ataony ohatra tsy nitondra izy tamin'ny maraina fa zao vao nitondra atsangany hoe tana zay mbola manana raky dehibe any aminy rony arindrony ho atsika mpitady fanatitra majerevi kely azafady ataovy ambony any tananao a dia hitan'le mpanaty reo ampivoambony reo zao betsaka ato amin'ny sisiny ato rao ary ato ve misy reto koa mbola misy tompoko reto ataovy ambony any e ambony be le tanan'le olona mbola hitondra raky dehibe isoratsika an'Andriamanitra izay ataovy azao ny tananao asandrato ataovy hoe tompo tamin'ny fifaliana no nitondrako ny fanatitra sy nandohavako ny fahafolo-karena misaotra tompo fa anisan'ireo voata amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia alleluia asiorakoraka ho an'Andriamanitra oe alleluia ito ihany fanompotsika tonga fotoantsika zay afatsika meno a ny afatr'Andriamanitra indray amin'ity androany ity a homany tsara ny fonao a sady zany ve afatra lehibe indray a izay ampiakatra anao amin'ny tingana tsara trany a amin'ny famponan'Andriamanitra ka ampanosotsika ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Armand raisitsika be dia afatanana izy Alléluia. Fiadanana tompoko dia manatra ny fiarabanantsika rehetra izany manao ana daholo tompoko eny ary a dia hivavakantsika ngataka ny fanamasina anositra antsika eto amin'ny alalan'ny teny ary ampiteny eto ny tompo androany dia momana anao fa misy zavatra raisinao a na ianao zay manaraka izao fantarany sao dia miomana ianao hivavakantsika bana iskara indela samaraska o fanamasinao manandratra anao manome voninahitra anao misaotra anao mbola nitendrenao indray amin'ny fanamasina hitondra ny afatra androany o fanamasina mpitadala ny papaye mpisolivary tombokaseanay ny andro fanafotao la iskaranday araskabarababa o fanamasinao enao le papaye enao le mampitenya halleluia o misandrata fanamasina zay avy aminao no fombaraka azokafo ny fontsiray aby fanamasina miaraka amin'ny afinao paolasa o baleidaleskara anambara amin'ny teny ny teninao velona teninao no velona amen 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 misaotra fanamasina misaotra fanamasina misaotra fanamasina dia raiko ny tompo dia raiko Andriamanitra ray dia raiko ny fanamasina halleluia amen eo am-pitsanganantsika nandray ny afatra izany vita ny famakinany teny dia mahazo ny teranao a ianao Jaona filazantsara satrany Jaona toko 2:1 amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao akanany Galilea ary tao ny renin'i Jesosy ary Jesosy mpianany koa dia nalaina ao amin'ny fampakaram-bady ary efa lany divay dia hoy reniny taminy tsy manana divay izy ho Jesosy taminy raha vehivavy moa mifaninana kory izaho sy ianao tsy mbola tonga amin'ny fotoako fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay asainy ataonareo ary nisiny vato enina mahalano rano indro na intelony vata avy nipetraka teo ho fanadiovana
araka ny fanaony jiosy dia hoy jesosy taminy finorano ny siny dia nofenony hatramin'ny olony ary hoy jesosy taminy tovozy amin'izao ka eto eo ampandahatra amin'ny fanasana dinidina ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala zay ny aviny fa ny mpanompo izay nanovony rano nahalala dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanao ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha ary efa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka kehitriny izany no nataon'i Jesosy tao akany any Galile ho voaloham-pamantarana ka nasehony voninahiny ary nino azy ny mpianany. Amen. Mazao ny toeranao dia mitiafa ho an'ny tompo ianao, tiafa mahafamifana masina. Amen. Zavatra ambarantsika dia androany dia jerentsika le hoe ny fanalahidin'ny fahagagana. Inona hoe fanalahidin'ny fahagagana. Raha voarainao ny lakile dia mahazo fahagagana ianao. Izao ankehitriny izao raha voarainao ny lakile dia mandray fahagagana ianao. Ary izany mipirofo fa tsy taka ny idiranao eto ny voanao. Ary manambara aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy fa zay maharay lakile androany dia misy fahagagana raisiny miala eto. Obala samarady aleskalanas. Inona natao hoe fahagagana? Ny tao hoe fahagagana dia sehon-javatra izay mifanohatra milalàn'ny zavaboary. Sehon-javatra anankiray mifanohitra amin'ny lalàn'ny zavaboary. Raha olona anankiray ohatranao zao mandeha ny ambony rano tsy misy petrahana, tsy misy lakana, tsy misy ninona andehanana fa mandeha miletika sa tsy miletika? Miletika. Izay ny lalàn'ny zavaboary. Fa maninona Jesosy tonga nofo. Andriamanitra tonga nofo no hamonjy antsika. Mitsangatsangana teny ambony ranomasina tsy niletika. Fahagagana tompoko sa tsy fahagagana? Voarainao sa tsy voarainao? Raha voarainao dia nitenena mafy fahagagana izany. Rehefa nahita an'izany ny mpianatra dia gaga hoe satria tsy niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy tamin'io dia ozy ny sasany hoe mahatotoy io. Fa fahitan'i Jesosy fa natahotra eo dia ozy Jesosy aza matahotra matokivy izay ihany. Rehefa niteny an'izany tompo dia fantatry ny mpianatra rehetrarehetra tao anatin'ny sambo kely izay nandehana hoe ay ny tompo ihany. Fa Petera kosa dia tonga dia avy hatrany ny teny manao hoe raha ianao marina ary io asay vao manatona anao eny dia ozy Jesosy hoe manatona. Izay tenin'i Jesosy izay mindraisin'ny Petera dia niala teo amin'ny sambo kely izy dia nandeha teny ambonin'ny rano tsy niletika. Fahagagana sa tsy fahagagana? Ny fahagagana dia sehon-javatra iray mifanohitra amin'ny lalàn'ny zavaboary. Ny fahagagana ihany koa izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Luka 7:7 izay tenin'Andriamanitra izay. Ny fahagagana ihany koa tompo dia izay zavatra tsy hain'ny olona. Ny olona tsy nona raha mbola hainy io dia tsy fahagagana izay. Ny fahaizantsika zanak'olombelona voafetra. Tsarintsika mikaroka, tsarintsika manao an'izao fa voafetra ihany tsika. Fa ny atao hoe fahagagana zavatra tsy hain'ny olona. Tsy hain'ilay olona mihitsy tsy haintsika zanak'olombelona. Izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Haintsika tsara ve ny fananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty? Manapirofo izany fa tsy haintsika zanak'olombelona izany hoe olona maty tao am-pasana efa nandritra ny 4 andro maimbo potika ny taovandray manontolo
tendray mandeha fotsiny takiny jesosy mba ho tanterahany Marta sy Maria hoe esorina reo fianakaviana nrakitra fasana misy an'i Lazarosy. Tendray mandeha fotsiny nataony Jesosy ry Lazarosy bivoka teny tsy izy sitrika atao pasina ka tonga dia nisitina azy hoe vatama fa teny tendray mandeha koa ataony tompo aminao androany mifoa ny zavatra rehetra zay very teo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Isa zay olona zay palaskara milaza fa zay maharay ny lakile androany dia afaka. Raha misy olona anankiroa ao tsy voarainy anankiray ny lakile fa ny anankiray mandray dia izy mandray zavatra avy amin'ny tompo androany fahagagana avy amin'ny tompo. Amen. Ny fahagagana ihany koa dia fomba iray hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ka tonga ny olona ino azy. Fahagagana sy famantanana voalohany nataon'i Jesosy dia tao an'ity fampakaram-bady ity. Ditantsika tsara ny antsom-pianatra ny tompo anaraka azy dia rehefa nahita n'ilay fahagagana nataon'ny tompo zany ireo mpianatra izay natsondreo ny 1:21 ny ten'Andriamanitra vakiny teo vakintsika teo izany nataon'i Jesosy tao akana tao Galilea ny voaloham-pamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy mpianatra. Fahagagana fomba iray anehoan'Andriamanitra ny voninahiny ka tonga ny olona ino azy. Le mpianatra natsony tompo voalohany rehetrarehetra rehefa nahita n'ilay rano tonga divay tonga dia nino ny tompo kay raha mangatsika rangaha dia lasa tonga dia fahagagana fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ahatonga ny olona ino azy. Efa misy mientanetana eto andray misy mientanetana eto andray. Amen, amen, amen. Alléluia. La malaskara dalas. Fahagagana ihany koa dia fomba iray amonjen'Andriamanitra ny zanany. Zay rehetra nanakeny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, zay rehetra nandray an'i Jesosy marina dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe zay rehetra nandray an'i Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra mamihery azy amadika azy ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay rehetra nandray azy dia nomen'Andriamanitra hery izy ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mininy anarana. Izavy nefa nanakeny Jesosy tamin'ny vavana nampandrosan'i Jesosy tao am-pony ka nanakeny Jesosy ho tompo mpamonjy ny tena manokana. Atsangano entanany tompoko zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Tenena amin'ny tenanao zanak'Andriamanitra anehoan'Andriamanitra fahagagana androany satria famonjen'Andriamanitra ny fahagagana zay ataony raiko. Fomba iray amonjen'Andriamanitra ny zanany ny hanaovan'Andriamanitra fahagagana. Nampisaraka ny ranomasina mena raha Andriamanitra manoloana ny zanak'Israely sy efa nandevozona ary efa nafana nefa nenjehan'ny Egyptianina ary manoloana ny ranomasina mena izy. Nampisarahan'Andriamanitra ny ranomasina mena satria tian'Andriamanitra ho vonjena ny zanak'Israely epitra tamin'ny maina. Fahagagana fomba iray amonjen'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra. Amen. Ary hoe hitanao ny fijoroako favimbelona rehefa avy eo ny zavatra nataon'ny tompo androany maraina zao maraina zao. Amen. Ianao io zany raha misy zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao androany rangaha Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra anao anao fahagagana izy amonjenana palaskabarabalaskambarabadarabalaskamba.
amen amen namonjy ny sadaka sy mesaka lehibe dinego andriamanitra satria zanak'andriamanitra izy tsy netinekoka tany sary olona volamena zay natsangany Nebukadnezara sadraka sy mesaka lehibe dinego nefa ny lalàna mivoaka dia hoe zay tsy mekoaka amin'io sary olona volamena zay natsangakeo poa anaty laforo rehatrafo tonga dia tsisy taolakalevona lavenina sisa fizao zanak'andriamanitra sadraka sy mesaka lehibe dinego dia nijoro sy nakatony ten'andriamanitra anade tamin'ny fahataorana an'andriamanitra namonjy azy andriamanitra sady tsy namonjy namonjy sady tsy namonjy namonjy sady tsy namonjy fahagagana na tsy mpitao anaty laforo nyrehetrafo ary nampitomboana mihitsy nerina zany laforo zany tsy nandaitra mihitsy tamin'ny sadraka sy mesaka arabeniko tsy nisy fofona fokoa ny lobaka fahagagana sady tsy fahagagana inona ny ady lalovanao mirehitra tahaka ninona mirehitra tahaka ninona ny ady za milaza aminao fandroany raha voarainao ny lakile dia androany lay tsy miova ihany mbola anao fahagagana aminao amonjy anao amen amen hojerentsika amin'izara le hoe lakile tenenona akaikinao andray lakile tsika faza matory ny fanalahidy voalohany a dia izao mila manapa-kevitra ianao androany zay mbola tsy nanana an' Jesosy fa mahafantatra azy fotsiny tena andray azy sy ampandroso azy ao anatinao satria inona ny antony ilay Jesosy zay ambarako aminao sy efa fantatrao a nefa mety tsy mbola nampandrosonao dia io ny Andriamanitra mpanao fahagagana betsaka ny anarany a betsaka ny zavatra ataony a araka ny anarany fa singa ray fotsiny no alaitsika ao amin'ny Isaia 8:1 dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny anarany dia atao hoe mahagaga raha mahagaga ny anaran'i Jesosy sady mahagaga izy no mpanao fahagagana ka raha ilay Andriamanitra mahagaga mpanao fahagagana no tsy ao anatinao dia any ivelany ihany izy manao fahagagana fa ianao ndrarakivo fotsiny ny olona sitrana ny olona tahina fa ianao a tsy mandray an'izany satria ina ny antony mbola tsy ao aminao izy lakile voalohany mila mandray azy ianao satria raha manaiky ny Jesosy ho tompo mivavanao ianao ary mino mifonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamaty dia vovonjena ianao vovonjy ny fanahy ianao aloha voalohany vovela heloka ianao tonga ao aminao le mpanafaka tonga ao aminao le mpanasitrana tonga ao aminao le mpia tonga ao aminao le mpanao fahagagana dia andray fahagagana ianao lakile voalohany zany dia io tsy maintsy mandray an' Jesosy ianao izay mahatonga an' Jesosy mandondonao ambaravara ny fonao manaja ny safidinao izy indro mandondonao ambaravaranao izy ka raha misy memy feo ka mo mivaravarana diditra ao aminy aho ary izy atamikeo diana misakafo izay mandondonao ambaravara ny fonao izy aza velana velana izy hoe izy io fa mpandroso izy androany e dia mba hanatitra fahagaganao aminao izy dia mba hanao fahagaganao aminao izy amen tsy tiano maty atika ianao raha tonga eto androany fa raha hivoaka amin'ny olona io dia hitanao fa hitondry ianao hitanao fa hitondry ianao amen amen ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra zao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra moa misy zavagaga zay tsy haiko fa ho atsika efa manana an' Jesosy indray hoe za fa manana an' Jesosy be dia be nefa manana ny tompo eto a tsotra ao anatintsika Jesosy a manamasina ny tenanao
manamasina ny tenanao ao amin'ny tompo. Baikin'Andriamanitra tamin'ny Jesosy manamasina ny tenanareo fa raha pitsy dia aninona hony anao fahagaganao anareo Jehova. Manamasina ny tenanao ho an'ny tompo tsara. Isika sy efa manana azy. No teo masina tafasaraka amin'ny fahalotoana. Tafasaraka amin'ny fahalotoana rehetra. Manamasina. Zay ny lakile voalohany. Voarainao ve ny lakile voalohany? Raha voarainao zay dia ny tiafa mafan'Andriamanitra. Lakile faharoa tenenina akaikinao. Lakile faharoa e. Amen. Mino anao fa Jesosy ilay mpanao fahagagana dia tsy miova. Hebreo 13:15 haitsika nge zany. Jesosy Kristy tsy miova maly sy miova mandrakizay. Zay fahagagana nataony omaly ataony androany. Raha vao tsy tonga an'izay ianao dia tavela. Tavela ianao raha vao tsy tonga amin'izay finoana goavana be zay. Ary eo ny kristianina tena raviravizany devoly mihitsy amin'ny fahitana, amin'ny fahatsapana, amin'ny teny izay rany amelezana ny sainy mpino. Androany tompoko ambara amintsika oka petraka mihitsy ny finoanao fa zay nataony tompo omaly ataony aminao androany satria tsy miova izy. Amen. Tsy niaraka anao dia mimpanompon'Andriamanitra any Kanada akory ny fahagagana nataon'i Jesosy. Ka nanatitra ny mpanompon'Andriamanitra iny ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Veloma teny evato dia tsy niteny koa tsy bebe. Tsia. Tompo dia manerana. Miaraka aminy any izy, miaraka amintsika ato izy, miaraka aminketo izy, miaraka aminao izy, ao anatinao izy, eo aminao izy, eo aminao eo izy, ao anatinao izy. Ary tsy miova izy. Maninona hoe tompoko? Tsy miova. Izany mety miova. Raha nisariko tamin'ny 34 ans. Ozy ny zafikely io ve dadabe? Eno a. Dia ozy ilay zafikely hoe ary dadabe fa ohatran'ny antitra eno a. Fa Jesosy tsy mety antitra. Tsy mety antitra. Tsy mety antitra. Zay nataony omaly, ataony androany, ataony androany zao amin'izao ora 7 taona zao. Amin'ny firy zao? Oh, paola isambara. Amen. Ty tenin'Andriamanitra ty ihany nanindriny tompo ahako. Toriana teto ty tamin'ny talata. Nisy sitrana teto, ny tsorofafimbelona teto. Ny rahaby ty tenin'Andriamanitra ty koa mbola nambaran'ny tompo tao alasoro. 7 sitrana. Androany, maraina, mbola io ihany ny tenin'Andriamanitra nampitondray ny tompo any nentina nanakaty. Tao alasoro avy ny toro-teny tany dia namonjy aty. Misy olona 7 sitrana. Dia hafa mafy ho an'ilay mpanasitrana fa tsy za. Aloha za iondrika mihitsy fa oaka ho an'ilay mpanasitrana ilay tehaka ao anao. Ataonao. Singa anankiray lazako aminao a. Singany anankiray lazako aminao. Ty fahagagana lehibe nataony tompo tao alasoro aty. Ity ranabavy ity a. Mananjanaka. Mananjanaka. Eo amin'ny 3 mois 4 mois eo. Dia itsika moa rehefa mananjanaka dia makany sy ny sisa. Nijerena tany a. Ny zanany a. Eto anilany. Fibrone eto anilany. Tamin'ity herinandro pastera nanao ekôsy io izy a. Tia valiny. Io. Zanako eto anilany. Fibrone eto anilany. Nandray an'ity tenin'Andriamanitra ity izy tamin'ny larobia
mbola nijoro vavim-bely izy androany anisan'le sitrana fa miverina tany ny dokotera izy satria nandray fanasitranana izy a tamin'ny alarobia teo anisan'le 7 nandray fanasitranana mbola nijoro vavim-bely izy androany zaho izy nakany ny dokotera nandeha nitaratra tamin'ny zoma nijoro ny vavim-bely tsy aotson'le fibrona ralasarababa Jesosy tamin'ny l'an 2000 mbola Jesosy zao ihany tena tonga dia mazava mihitsy ny ko fa ny zana sisany ao fa le fibrone zao zany a zao zany amen tsaroko tamin'ny gynécologium tamin'ny docteur Peter iny zay tsy nanao mikalaka misy teny mbola vitsivitsy olona zoma hitako masoko zao mihitsy nahita an'ilay lehilahy lehibe iny nitondra beky double vita daholo ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra izy ery ambony ery tsy apao an'izay ny retinao dia atao sy zavatra tsy hainao narian'le ngah lehibe le inona le tena dia nidina moramora izy nahita an'izany angentsika fa mody ala izy nahita an'izany teo sa atsangano ny tanany hoe atsangano hoe ny tanany hoe ay vitsivitsy ndry ireo vitsivitsy ireo nahita an'izany zay nahita teny satria mbola vitsivitsy ny olona ny ala lakamisy ny zoma nahita olona mibataina efa da mihitsy zay zao nahita zao mihitsy reny dia napetraka tery ambany tery teo ambany teny izy mipetraka rehefa nandeha vita daholo ny fotoana iny le lehilahy fa lasa nijoro vavim-bely tsy mibataina efa da fa lasa nandeha fotsiny raha vao ohatra ka tsy tratranao zay lakile anankiray zay hoe tsy miova Jesosy tavela ianao tavela an'ilay hoe manaiky ny Jesosy fotsiny ianao lakile iray zany ny ananay lakile androany nefa efatra ary eo ny tena atake ny devoly mipino ianona hony tena omban'Andriamanitra be hony zany tsy maninona omban'Andriamanitra be mihitsy iny fa dia tonga dia miazakazakany indraindray a le fatokinan'Andriamanitra sy finoanan'Andriamanitra hoe tsy miova Andriamanitra tsy ampy tovy daholo teo fa nijoroako vavim-belona tamintsika fa nisy mpino tao aminay le lehilahy io mitondra beky double miditra eo izy mitondra beky double efa ray volana tamin'izany tao aminay miditra sy mivoaka indray alahady nitory teny a dia tenin'Andriamanitra nambarany tompo tamin'izay fotoana izay nomeny a finoana dia io le lehilahy fa mbola mivoaka foana makany amin'ny WC a dia miditra indray mitondra beky izy ery amin'ny farany erenao kaiky amin'ny varavarana tory teny any tory teny nitsindrin'ny tompo ny fanahiko hoe teneno amin'io lehilahy io a asivy velona eo mibekiny dia asivy miakatra ty ambony estrady ety izy eritreretra zany a enao mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy mino anao voalohany indrindra aloha rehefa mitenin'ny tompo amen fa raha enao mianana zany mampanompon'Andriamanitra anao ahoana koa no nitenenako aniko io ara vao hitako teo manao atakory satana io ara vao hitako mivoaka teo dia io ve dia ho teneniko dia ho akaty ary raha ohatra ka mindrisika fotsiny mandeha eo tsy tonga dia ambany ambony eo dabo zany ataky ataon'ny satana daholo zany fa iza efa niteny tamiko ny tompo tonga dia nino aho lay marary ny palesisa lanjain'olo efa da sitana tsy miova ianao tompo tonga dia niteny am-pahasahiana raha miseho tao anatin'ny toriteny raha miseho gaga daholo ny mpino
taitra be koa izy ianao io a avy aloha ny bekenao makanisa ty tonga dia navela ny bekeny dia lasa izy nandeha Jesosy tsy miova zany zavatra hitako mbola nataon'ny tompo ihany koa maro tamintsika fa nahita be lavitra noho iza fa teny Kolosiema koa zany nataony ary raha ohatra ianao mako alasora ny olona vaovao tsy mahalala an'izany fa raha mbola tranainy dia anankatanana daholo ilay raha misy ohatran'izao zatra amin'ny anaran'izany raha misy izany fantatro ty Jesosy Kristy tsy miova raha vaovao tananao zay zay laka le faharoa zay iza re zay olona zay amen 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 hitanao fa ianao dia ray andro any amen zany zao tena fahagagana faharoa hitako tao alasora tao tena nanjavina amin'ny fibraona larbi alakamisy zoma ziska androany tsisy tona efa nijoroky vavimbelona tamintsika ihany koa vehivavy vadina mpitendry afa manenao aminay izy nanananaka izy kambana amin-dravavy jerena dia hoe kambana amin-dravavy efa nandeha fotoana jerena ozy ny dokotera hoe tsy maintsy didiny ianao tsy mampanina fizay fijeriny dokotera tsy mametsina tsy manenjika an'izay tsika dia niditra ary izy alatsinainy hoe ho didina teny taminay izy pastera tena lafo be ny sara amin'ny fandidiana ahoana ngo dia mba misy any amin'ny pastera dia ozy ahako izay mivady nanan'izay fa nisy nalehany kanefa tsy ampen'ilay ilainy zareo koa le vola teo aminay nisy fa efa nalefa zareo amin'io tena miasa aloha fa izao alatsinainy niditra tao maternité be felantanana izy hodidina ty tsy nahita mihitsy asara nataonay dia za fotsiny nampahedry zay mivady mivavaha dia aloha tsika hivavaka rehefa misy zavatra trangan-javatra ohatran'ireny manana an' Jesosy ianao Jesosy ihany ny tompo teny farany aminao lay tsy miova fikira aminy ianao ito ange izao dia fantatra ny tompo tsara fa misy olona efa tena verevitra ao io olona verevitra io raha ianao izay dia aoka ianao anana finoana sy fahatokiana fa Jesosy mbola afaka hamonjy ianao amin'ny ora farany iza zay olona zay Paolas inaran' Jesosy tompo hamonjy ianao alatsinainy tao maternité be felantanana ndrahanay tany le pastera aminay sy mpendraikitra anankiray talata mbola atao zareo mitady an'ity fa tsy nahita an'ity fa mahita andry ilayntsika ty fa ry mbola hafa ihany raha ity ny anteratsika ilayntsika io fa io miafina eo fa ry tsy miafina fa ao anatinao ao anao fahagagana izy lay tsy miova halabalasamara favaka natao délivrance à la distance zany alarbi
alakamisy maraina amin'enina ny antso zay moa fanfo amin'izany amin'eny zany efa vita vavaka tonga dia mijerena monsieur liva allo nanahoana isaoranao ny tompo pastera fa tena teraka somatsara tsy ndidinina izao maraina izao tsy miova Jesosy sary-piterahana ve ny ara-bolanao sary-piterahana ve lay zavatra natenainao mbola tsy tonga foana raha ohatra ka nanao fahagagana tamin'ny orana bavio a Jesosy dia oko fantatrao ambara ofisialy horehan'ny divolo sady horehantsika fa tsy miova Jesosy fa mbola anao fahagagana ihany koa ka ho teraka ny zavatra ilainao fahaterahana io raha mahazo anao dia tsy ny olona ara nofiany tenena amin'izany fa ny ara-bolanao ny ara-pahasalamanao ny tokantranonao ny asanao ny zavatra mbola tsy tanteraka tamin'izay ho tanteraka sy ho teraka magala isameskaromala voarenao ve ny lakile faharoa lakile fahatelo dia ahoana ozy Maria renin' Jesosy tamin'ilay mpanovony divay ataovy izay asainy ataonareo eto dia oka ambara amintsika fa zay zavatra rehetra ambaran'Andriamanitra amintsika dia tokony akatoavintsika aza asiana fisalasalana mihitsy tompoko ary aza fidifidy tenin'Andriamanitra akatoaviny ianao fa miteny ny tompo hoe zao atao dia ataovy lakile faefatra zay lakile faefatra mila makato ny tenin'Andriamanitra tsika ary fakatoavana ny tenin'Andriamanitra misy ambaratongany a eto zao dia ozy Jesosy tamin'ilay mpanompo ndana feno rano sy ny vato eniny maka rano any am-patsakana dia fenoana rano sy ny vato eniny tsisy olana efa fanaondreo zany ndao aka rano rahalahy fenoana rano sy ny vato eniny feno ny ambara tonga ny faharoa amin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra dia ozy Jesosy hoe divozy izy ty tsy anasana tanana fatawinina divozina me mafimafy zay a indraindray misy tenin'Andriamanitra ambaran'Andriamanitra amintsika indraindray ny ambara tonga amin'ny voalohany ohatra moramora ny ambara tonga amin'ny faharoa tena mila tena fakatoavana tsy mianahana fatelo eto ny mpandahatra amin'ny fanasana ny lakile faefatra zany tompoko mba hatonga ny fahagaganao ho tonga aminao soraisinao dia mila makatony tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana ianao makatony tenin'Andriamanitra miaraka amin'inona hoe ny lakile fahatelo akatoavany tenin'Andriamanitra aza asiana fisalasalana aloha ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ny hoe tiatiako ty tsy tiako tsy te hiditra lalina be an'izany tsontsika fa ny fahaefatra dia makatony tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana le mpanompo ny nanovony divay ene nasiana nakarano tany amin'ny fatsakana tsotra kely ange zany makarano feno rano sy ny vatenina amin'ny fenoana fa niakatra amin'izay ilay fakatoavana miaraka amin'ny finoana tovozy tovozina hony ia dia ny tovozina eto mpandahatra amin'ny fanasana matoa entinao mpandahatra amin'ny fanasana dia ho zaraina tsy raha mangatsika no zarainao fa tsy maintsy divay satria ny divay ny lany fa tsy ny raha mangatsika inona ny lany hoe divay ny lany fa tsy ny raha mangatsika raha mangatsika ny lany a tsy mila ny Jesosy kory iteny fa tonga dia mandeha ny mpanompo
minofo rano dia firinana rano sy mivatenina dia zaraina fa divay noho izany lay fakatoavan-drety mpanompo-rety ny tenin'Andriamanitra dia tena nakatao ny tenin'Andriamanitra niaraka tamin'ny finoana, niaraka tamin'ny finoana. Tsy nanontany an'i Jesosy izy ka ny teny manao hoe Jesosy io azafady tompoko mpampianatra azafady ity ange le rano nitovozona hitary amin'ny fatsakana dia nitovozona dia entinao mpandahatra amin'ny fanasana tsy azonay fa inona ny tianao hatongavana entinao mpandahatra amin'ny fanasana ve ty rano ity ka re olon-dreo tsy mila rano sasana tanana na rano mankatsika hosotroana fa divainy tsy ampy dia entinao mpandahatra amin'ny fanasana ngo dia voadahako eo zay tenin'izany ve zareo tompoko hitanao engany ka hifindrany amintsika tsary aby mpakatao ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana ianao raha voarainao zay ny tiafa mahafan'Andriamanitra ianao. Amen, amen. Za rehefa nitsindriny fianamasina teny tamin'ny lehilehilahy nitondra biki io a tena hozaky ny mampianatra ny tompo e tsy nisalasala mihitsy anteny ary le olona koa tena voaraina izy koa taitra be tonga dia navelany teo mibiki rehefa ty raha velao mibikinao fa makanisa ty ianao tonga dia niala izy tsy nanontany kory raha lehilahy ka niteny hoe paster pardon izaho tya teneninao ty fa hoe aveleto ny beki nefa za rehefa tsy miaraka n'ity beki ity dia vita eo ny amiko fa navelany le beki tonga dia avy hatrany izy dia nandeha tonga any ambonina estrady joroatra anazy zao fakatoavana miaraka amin'ny finoana tsy nametra-panontaniana koa reto mpanompo reto fa nanatanteraka ny tenin'ny tompo nakatoa miaraka tamin'ny finoana eny mpanatanterana an'izany tonga eo amin'ny mpandahatra amin'ny fanasana tonga dia po tonga dia divay nisy fofony nanandrana mbola le matsatsy ve ty sa le marike fosiny mpandahatra fanasana vao nanandrana kay tsara be izy zany ndresaka izy tsara be anto hiantsona le mpanambady avinareo araka nyfanaon'olona dia nidivay tsara noson'oleo dia zay fa nidiva ratsiratsy koa fa nareo kosa efa nitaheny divay tsara malaka kehitriny a tsy fatamin'mantso fa lay mpanao fahagagana ny tao lay tsy miova ny tao lay fakatoavana taminy a zay narahana natao taminy a na tonga n'izany rehetrarehetra zany tsy miova Jesosy no fahagagana tao hitanao amin'ireny mariazy ireny na iray fahafahambaraka na iray voninahitra maro zao teto nisy mariazy miara mizotra 4,000 teto za nahitany zareo hoe ndre tena miseho ny voninahitr'Andriamanitra fa reny mpanambady ireny na iray afa-baraka nen'olona sasany ara ahitantsika ny fanambadiana azy reny mariazy ireny za efa nahita mihitsy niaraka tamin'ny olona sasany nenatsy tiako le gâteau manontany ny teny fa hoana moa zany tsy tiavanao le gâteau mamy be loatra inona natao hoe gâteau zany ary ahitany olona tsikera gâteau mamy ny sasany indray tsy tiako le aingon'le vehivavy ka nga ianao no natao mariazy ny sasany indray le akanjon'le costaran'le lehilahy ohatra tsy tiako le kolera mihitsy nantsy voky nga ianao natao mariazy tena mahita tsikera ohatran'izany tsy maika ava fa hoe tsy ampy ny divay fa na fahambaraka no nananontany natao fa soa fatao Jesosy zareo reo no nanasan'i Jesosy a fa tsy Jesosy ny teny manao hoe mba ampidireo zay fa tsy ampy sakafo fa zareo mihitsy nampandrosan'i Jesosy satria fatany tsara fa Jesosy ny mpamonjy ahoana nampandrosony an'i Jesosy hoe raha tsy fatany zato isan-jato momba an'i Jesosy
any aminao ny lakle any aminao ny lakle androany andray fahagagana ianao androany voarainao ve zay voarainao ve raha any aminao Jesosy efa aminao mihitsy izy manao masina ny tenanao ianao efa mivavaka tsika teo miminao fa tanteraka izay fa mifaharoa tena mino mihitsy ianao androany fa tsy mbefa Jesosy raha nanao fahagagana izy maly manao fahagagana izy androany izao anketiny izao amin'ray sasany izao amin'ray sasany izao amin'ray sasany izao manao fahagagana Jesosy ao anatinao efa tongeny aminao zao izy amin'izao fotoana zao ao anatinao io izy fa manao fahagagana fahagagana ara-bola fahagagana ara-pahasalamana fahagagana amin'ny tokantranonao fahagagana amin'ny adinao fahagagana anafakana fahagagana la malaskaradala malasamagora deles panas ianao le zanak'Andriamanitra ianao le efa nividiny Jesosy tamindrany fata amin'ny mombanao ianao ray aman-dreny ianao io ianao io eo arinan'le lavalava volo lalahy io voatendry makanisa ty ianao olabalaso ray aman-dreny le anankiray ianao iny tompoko amen ianao ozy ianao hoe zako dia makanisa ty ianao ianao koa nyteneny zany dia fantatry ny tompo angana miasaka za fa mitsatanina aminareo fotsiny tabalaso sotra tompo sotra tsy mivavaka fa tonga dia midinao aminao fotsiny hery falasao tazomy kely ty azafady sécurité miazakazaka Paulus kon lawless kambarsta lawless Petra moramoris sandrato ny tananao sandrato awala sion non dico lores karamas Paulus isto korama fantarles soto topo amen tanampitra amen tsy miangatra ny tompo tsy hoe tsy voantso telo fa ny tompo miantso fa tsika rehetra reo dia esan-dolo ianao amen na ianao le manao solomaso falasa mazika le manao le manao tsipitsipikeo ianao ry io mangamanga ny kanjony dia misy tsipiky ty ianao io zany ry misy ankizy makanjo mavomavo io dia ianao le nerika io le nerika anirina ianao le nerika anirina makanisa ty ianao aingana ianao iny ianao zany rika ry vehivavy ry zany iny vehivavy azafady sandrato ny tananao tompoko sotra Jesosy sotra mawalaisio lofakalas sotranao sotra ny fanahiny ty ray vehivavy ty vanako ny anaran'i Jesosy mitahotra ny anaran'i Jesosy ambinina ianao manao fahagagana aminao ny tompo ianao tsy mitomary sotra tompo amen ndana ola sara besony katala falas sandrato ny tananao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mamindra foany ty vehivavy ty ianao tompo fawalaisa
Maolas kaolas sambaosalas. Ny fahagagana dia ho raisitena vehivavy ty. Ny anaran'i Jesosy ny tahotra ilay ozona nisy nanozona foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra tompo. Amen. Alaska. Alao tsika hivavaka, ny vavaka ataotsika dia misaotra an'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny falalahidy izay meny tompo anao, fakatoavana, finoana fa tsy miova izy ny fandraisanao amin'i Jesosy ary ny finoana amin'ny fakatoavana dia mifahabe ianao fa rehefa avy eo mbola hitobaka ao aminao amin'ny fahagagana. Latsara hivavaka be tsika samia mandray an'izay saotra anao Jesosy ammarolay de l'escambarada calabalosole pipapapao la maindoloscor sotranao tompo. Alléluia, parle la essence quand dans le vers l'essence que dans la papa. Oh, l'essence de galissamo, l'essence de calmo, l'essence la bes. Jesus. Hitanao zay olona efa manananao, manamasina ny tenany izy eo anaty ianao. Azy tsy mbola nanananao tompo androany dia efa manaiky ianao izy fa ianao tompo sy mpamonjy ny fiainany. Amen. Jesosy ataovy mitoetra tsara zao fiangona izao ary misy mahatoky fa ilay fahagagana nataonao maty, fahagagana nataonao androany. Ole somo ianaleskambara ny vavaka ataonao tsy hifindranao akaikinao, mivavaha tsara ianao paola iskambara tompo ataovy mpakatony teny rehetra zao fiangonana izao. Raha ianao ilay vangin'ny fanamasina androany ka tsy nakatony tenin'Andriamanitra rehetra fa nisalasala nanataonao antsinambina finay ianao anatrehany tompo le mionda le iskambara de la valeur samba papa. Oh, remegales morondala mao. Dia la sia la iskambar remegala dalla valas mari bedele vala. Atu manna funa so pengonani do. Amen mionno. I know la wala iskaramandalo. Asandatiny tananao dia magatany fanamasina hidinao aminao. Hoe fanamasinao midina mameno atao natiko foana ianao fanamasina ary mihetsinao tenenao izany fanamasina. Oh, fanamasina moria isangarabaraba. Ianao le miasa miaraka aminay, ianao le anatinay, ianao miasa fanamasina, mikasika manasitrana, manao fahagagana. Hoe be io bobo izy tsy mbola hita masindreto no hita nandroa payala ismao ngambao le bebe bobo hammao digarigarigarigar. Mivavaha be ianao ny fanamasina raisinao tsy hidinao aminao akaikinao zany io. Aranao akaikinao aminao mameno ny fanamasina araka ny etaetany dia tsy fenanao raha ohatra ianao tsy mangataka feno ny fanamasina mameno manisoro manaova fahagaga manaova fanafa manaova fanasitana paola skabarabara. Oh, le samorevegol la samba scandala baba. Amen. Papa. Ariamola leskara. Amin'izao fotoana izao tenenao amin'izay izay ilanao famonjena, tenenao amin'izay ozony reny Jesosy lany divay dia tenenao anatrehany tompo sitrana, tompo voatany, tompo miadiniady, voatany ny ara-bolo, voatany ny asako, voatany tiady ty dia voatany tiady ty, mpandresy amin'ny tiady ty. Tenenao anatrehany tompo zany, tenenao anatrehany tompo zany. Fa rehefa miteny zany anatrehany tompo ianao dia hitanao mibaiko nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, satria hitan'Andriamanitra fa reraka ny zanak'Israely no nientsika izay nahazo azy sy ny ranomasina mena. Dia hozy Andriamanitra hoe Mosesy ingao ny teonao dia sarao ny ranomasina
tsy nisalasala mosesy nanao mibaikin'andriamanitra satria fatany tsara fa tsy miova andriamanitra dia nanao voninahyn'andriamanitra teneno 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 paolasamaradalagalebegolo idia samary ay begalanalama fanamas andamar ianao mesa mesol emol esan gardalasabaraba amin'ny anaran'i Jesosy raisiny fahagagana raisiny famokakana raisiny fanasitana raisiny fanasitana raisiny fanasitana raisiny fahagagana raisy nareo zay manaraka an'kio zao fantaran'izao dia raisy amin'ny anaran'i Jesosy paolaolaisy dia raiky anao maolazy sakalaisambes olashamaisamesfeles paolaisam olaisambaskaramaisam salash sotra tompolo sotra tompolo sotra fanamasa amen tsapohan'izay zay marary narary ianao tonga teto a voninahitr'andriamanitra tsapoha ny retinao nge tsapoha nge ny retinao e dia hitanao a fa sitrany ianao zay sitrana manofanofa ny tanany fotsiny ao an'andriamanitra izy alefa ihany alefa ihany alefa ihany alefa ihany anankiray aminareo re anankiray aminareo le anankiray aoriana io ianao avatena ianao makanisa tianao ny tsorofavim-pela ray ihany tonga dia nitidi makany voninahitra ho an'andriamanitra rery ihany itsoloako vavolombelona eto fa ny lohako ny narary efatriny any teo dia tamin'ny vavaka teo dia nijanona tanteraka izy dia afamafo an'andriamanitra ianao atsangany ny tanany a le sarikenatra tsisy sarikenatra veta satria misy zavatra nataon'ny tompo aminao ao fa inao sarikenatra mialahy eny ny toerana misy ianao mijoro vavimbelona amin'ny olona rehefa tsy joro eto anao a fa rehefa mijoro vavimbelona noho ny zavatra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao ianao ito le fahagaga nataon'ny tompo eo amin'ny fiainanao izy ary zay olona zay izy zay olona zay izy zay olona zay avy aty ianao makanisa ty ianao laskaramaraso miazakazaka fatapitra ny oratsika tsoroy kely vavimbelona tompoka voninahitra ho an' Jesosy ny joroko vavimbelona teo raha fa za zany tamin'ny zoma sy lakamisy zoma narary vavony be mihitsy mandeha any AVC dia tonga dia raha velona be mihitsy no mivoaka any dia zany efa tsy nandeha dokotera satria za mihinany Jesosy fa Jesosy a dia tsy miova maly sy an'io ary mandrak'izay dia tonga teo a za navavaka teo dia pastera ao anatin'le fitoriana teny teo a dia za tonga dia mivoaka dia volo mandoa be a eo apiterana ao dia nandoa dia soraka an' Jesosy fa reko tena sitrana tanteraka naran'i Jesosy tsy verina ntsony vavony tena normal oboy les condoles amakarana amen za tsy indriny fanamasina hoe sovontsoro vavimbelona le sarikenatra tanao gravy be na azo nindralahy iny tenena ny tenanao hoe nandray fahagagana androany nandray fahagagana androany sotra tompo aloha hivavaka isotra ny tompontsika fefa tapitra ny lera dia raika anao tompo sady akalasaiko miko anao ny voninahitra misaotra no fomba anao anay teto misaotra ny safatretra sy menao
jesosy kristy no tsy mivao malisy aneo ary mandraky izay jesosy kristy no tsy mivao malisy aneo ary mandraky izay jesosy ô jesosy kristy no tsy mivao malisy aneo ary mandraky izay ny famtrapony tsy mivanify tsy mivanify kelo ka tsy miova ny famtrapony tsy mivanify tsy avany tsy mivanify mafy alefa jesosy kristy no tsy miova malisy anio ary mandraky izay jesosy kristy no tsy miova malisy anio ary mandraky izay jesosy kristy no tsy miova malisy anio ary mandraky izay ny famtrapony tsy miova ny vity avany tsy miova ny famelakelo ka tsy miova ny famtrapony tsy miova ny vity avany tsy miova ny famelakelo ka tsy miova. Tia tanana mafy famezatsika fonatana dia isorantsika ny tombo a ty fotoana fidirana tamin'ny 12 ity a inoko fa tena nandray anao amen na ivavaka isika amarana ny fotoana tompoko misaotra anao zay tompo mankasitraka anao zay ny amin'ity fotoana androany ity misaotra ny amin'ny zavatra rehetra nataonao manome voninahitra anao zay sady manaja anao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirava zany tsika tompoko aza dino a amin'izao raha izao a mandeha mivory ny mpiandraikitra sy ny chef de groupe a any amin'ny sekoly Alahady